alarobia fahatelo amby roapolo ny volana jona taona raiky amby roapolo amby roa arivo manolotra ny araba finaritra tomboky lasy tomboky vavy a toy ny mazatra aorian'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra NBS no anaranao ny fandarana sahi lasy zao izay averina trano moa ary tondrana fanazavana hoe sehatra afahantsika rehetra miresaka ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny a sehatra ahafahany vahiny ihany koa miditra atao anaty fandaharana ifampizarana amintsika hoe inona ny tena zava-misy marina any anaty fiarahamonina any raha sarisary no atao dia hoe tsy ilay avy eny ambony mitazana aty ambany fa ilay mitovy laharana amin'ny vahoaka mahita ny zava-misy dia ireny ano sehatra tena mahazo toerana atao anatin'ity fandarana sahilasy zao ity betsaka ny zavatra resahana androany fa toy ny mahazatra aloha dia ho atolotro ny mpiara-manolotra ny fandaharana raha nirina Clémence izay mpanolotsain'ny tanàna raha teo miarabanao Clémence tonga soa atao anaty fandarana indray mirabanao namana lilira faralahy tafahoana indraitsika amin'ny ity alarobia alina ity a dia miraba ihany koa atsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny MBS ity fandaharana sahilasy zao ity eny ahatra tsy iodikodina lava be izay fa nisan'ny resaka mafana be amin'izao fotoana izao a misy raha ratsy milamina ihany koa eo nivon'ny commune ambony vohitra ny Tsirabe ary dia mahakasika izany indrindra no ny akarany vahintsika manokana avy any Tsirabe mihitsy atao anatin'ny plateau an'ny sahilasy zao ny vahintsika androany dia tsy iza akory fa ny pastora Razafindrafito Christian izay mpanolotsain'ny tanàna eo anivon'ny commune ambony vohitra Tsirabe no sady ihany koa filohan'ny voamerany vola eo anivony izany filan-kevitra izany miarabanao pastora tonga soa tao anaty fandaharana miarabatofo miarabanao madame Lily miarabanao madame Clémence tafahoana soa eto amin'ity plateau ty avy dia hovatantsika ny resaka pastora hoe nanao point de presse ianareo tamin'ny maraina namory mpanao gazety a inona ny tena antony nanaovanareo an'izay inona ny votoantony fa naninona ny tonga tamin'izany ianareo a fa inona ny tena zava-misy eo anivony commune ambony vohitra Tsirabe eny tompoko nanao point de presse tokoa zay tamin'ny maraina mahakasika ny asa misy eo amin'ny commune Antsirabe ambony vohitra zay misy ny tena moa endriketany tena ny andraikitra tandrify sy na ny andrena ka ny zavatra misy raha amin'ny ankapobeny zany aloha dia misy tsy firindrana asa eo anivony commune Antsirabe ambony vohitra eo amin'ny tontolon'ny mpanolotsaina sy ny tontolon'ny mpanatanteraka raha malala moa fa ao anatin'ny commune anankiray dia misy organe anankiroa na sehatra asa anankiroa tena miavaka tsara dia ao zany zay misy ny mpanolotsaina ireo mpanolotsaina ireo zany zay tamin'ity ray mitoraka ity reny vidim-bahoaka ihany koa fa tsy ohatran'ny tamin'ny tany aloha tany hoe manaraka ny listan'ny candidat amin'ny mairie fa tena vidiana manokana mihitsy ny maire ny mpanolotsaina zany hoe mpanolotsaina vo vidim-bahoaka ireo mpanolotsaina ireo dia amin'ny ankilany misy ny mpanatanteraka ny lalàna mifehan'ny asan'izy ireo dia ao anatin'ny 2014-020 zay manazava tsara ny andraikitra tena tandrify sy notendrena ho an'ny ny andaniny sy ny ankilany ny zavatra misy nefa zany mahatonga ny nanao point de presse dia vohitsakitsaka io le andrara andraikitra zay napetraka ho an'ny mpanolotsaina io tsy fantako minina fa fa tsy ohatran'ny tsy ao Atsirabe rery no mety hotratra an'izay fa mety hotratra an'izay na ny any amin'ny commune hafa ary fa izahay moa zany no ny tsy fanekenay an'le izy dia tonga manatanteraka ny fanazavana amin'ny plateau toy izao zahay mba tsy ho tafidiran'ny fahasimban'ilay asa ka isy impact na misy fiatraikany ho ratsy ho sarotra ho an'ny vahoaka zay vao anatin'ny fahasarotam-piainana ankehitriny marina tokoa ny voalazanao ary eto moa zay sy namana lilira faralahy dia mitovyntsika eto zany eto amin'ny plateau androany samy mpanolotsaina ny tanàna no fidim-bahoaka araka ny nanamariananao azy teo Andriamatora Razafindrafito Christian vao hitsakitsaka ho ianao toy ny anjara andraikitra eo amin'ny mpanatanteraka sy eo amin'ny mpanolotsaina zany hoe vao hitsakitsaka ny andraikitra reo mpanolotsaina zany misy itovizana ihany amin'ny tranga misy eto amin'ny tanàna Tanarivo izany tranga izany fa ny tiana iantanina satria anao vahininay androany dia hoe inona ny isehony izay fa nisakisahana ny andraikitra reo mpanolotsaina izay ataon'ny mpanatanteraka eny tompoko ny zavatra misy moa tsara fantarin'ny vahoaka tokoa fa ny tanàna anankiray zany dia nareo vahoaka no mifidy ireo mpanolotsaina ny tena andraikitry ny mpanolotsaina zany dia mahafantatra izy malala izy ny zavatra tena mitranga marina any anaty fiarahamonina any any etsapoky tany any dia mahafantatra izy hoe inona ny zavatra mila tsarainato
mety ve ny firindrany filaminana mety ve ny zavatra rehetra le tena fiainana andavanandro le vahoaka zany a mila fantary ny mpanolotsaina de arakaraka reny zavatra fantariny mpanolotsaina reny a no entiny eo amin'ny filakevitra rehefa mivory izy dia mampita n'izay zavatra besoin na zay filany ny vahoaka zay makany am'mpanatanteraka hoe ny fokontany zarona nyfokotany ato a misy zavatra manahirana ohatr'izao atsy misy fananany commune mila tantanana ohatr'izao atsy misy zavatra tsy mety aty misy zavatra tokony arindra atsy zay zany tena ndraikitra voafaritry lalàna naiza naiza eran-tany raha voaresaka mpanolotsaina municipaly na mpanolotsaina communaly io andraikitra io zany voafaritry lalàna voatanisa tery aloha hoe ny lalàna 2014-020 no mifehy an'izay ao anatin'io zany marobe ny lalàna ao fa ny zavatra misy ankehitriny zany eo amin'ny commune zay misy ny tena dia tsy voahaja izay andraikitra eo amin'ny mpanolotsaina ny tenanay zay ohatra anankiray fotsiny andray ohatra anankiray ny tenanay a raha misy tao aminay zao mafantatra arak'izay le tenako zay manana renseignement zahay arakarak'izay zavatra misy any amin'ny vahoaka de hoe misy zavatra tokony karakaraina atsy de mampiditra zay efa nanisy cahier zany zay tao amin'ny braoan'ny conseil municipal hoe tsika conseiller zay mahita tsangan-javatra any amin'ny fiarahamonina any ka mila dinihana de apetrao ao le thème na le fotoantrin-dresaka de iny ampidirina amin'ny ordre du jour traitena satria zay ny tena ilana an'le izy hoe ty misy zavatra manahirana ka andeo karakarainy ty andeo jerevana ny zavatra mampalahelo nefa dia mametraka izahay mpanolotsaina zay zavatra takiny vahoaka sy zavatra mangefilin'ny vahoaka zay rehefa tonga nefa ny fotoana fandrafetana n'lay ordre du jour dia tsy zay zavatra tsapan'le conseiller no voatendry nefa efa roson brao izy eo amin'ny président conseil municipal fa rehefa tonga any amin'ny lehibe any exécutif lay proposition dia laviny ny exécutif de zay programme na le iny ty point du ordre du jour avy any any nodinianao fa le zavatra rehetra entin'ny reto membre BDP zany a tsy misy tafiditra mihitsy misy ohatra efa nataonay a afangatahana taratasy mihitsy zay zany ambone du forme mba mananja tsara andrafitra zay hoe reto point reto teboka reto a tena ilaina jerevanaingana fa reto patrimoine communal reto jerevanaingana ataonay taratasy mihitsy a napiakarina atao am'brao ny siniaviny maro anisa ataoko hoe roa patelo raha 6 zay ny ao a 9 nanasonian'zay ny anaka tsy nanasony moa sendatsy teo tam'izay ny tsy nanasoniavany azy fa hoe tena mila diniatsika tokoa reto de naroa zany zao zay zavatra eo natrehan'ny PCM na ny président ny filakevitra mpanolotsaina ny tanàna dia entin'ny PCM makany amin'ny mpanatanteraka le izy de mivoaka avy any am-panatanteraka hoe reto ihany misy fa ty tsyizy de tsy tafiditra mihitsy tamin'ny volana aogositra izay no nataonay zao ohatra anankiray zay aogositra 20 hatram'izao mbola tsy voadinika zay raharaha zay nefa raha tena mahakasika ny fiainam-bahoaka mahakasika amin'ny fananam-bahoaka zay zao ohatra anankiray fa maro reo ohatra zay mitranga fa asa moa fotoana atsika raha anana fotoana tena ivalaparana am'izay tsika fa maro le izy ary zay zavatra indrindra no natonga anay tsy nandrianotry ny andrialina fa hoe andao mihitsy ampahafantariny ty zavatra ty fa sao de ho adinina am'ty tsika ny tena koa moa amin'ny mampitondra fivavahana dia matahotra ny fanadinan'andriamanitra mahakasika zany satria misy adidy masina zay ny antson'andriamanitra ihany ko tsy ao am-piangonana ihany fa na ivelan'ny fiangonana mpahafantatra hoe mijoroa amin'ny fahamarinana ianareo ka tsy mety ny mahafantatra zavatra tsy marina nefa mangina amin'ny zavatra zay zany zavatra anankiray tena manery ny fosisaina tompoko makasitraka mbola horesantsika izay lafiny sady mpanao politika no kristiana zay fa mahaliana azy iresaka izay ao atsika rehetra eto amin'ny plateau fa lasa saina raha matoa Clément Sarary Nirina mandinika an'le resaka eto hoe tohatra ny lasa mitady ho fomba fiasa ary to lasa tsy ka isolé nge zany le anatsira be raha diniako tsaroko tsara nisy fotoana teo anivon'ny filan-kevitra ny tanàna teto Antananarivo renivohitra nisy zavatra nentina nandraisana fanapahan-kevitra rehefa ndraisina le izy de tsy lany fa taty aoriana de gaga izahay a fa miverina ao anaty ladinika indray mandeha ilay zavatra efa tsy lany a mba hatao zay fomba rehetra ampandaniana azy ray zay fa ny faharoa betsaka ihany koa ny ladinika efa narosona maro anisa
fa de inina akipy ny maso ary atram'izao aza moa ny fangatahana omena mbola tsy hita mazava hoe aiza ny valiny na de ho anay manokana man zao efa rehefa mahatratra 20 ny fetrisa de azo ekena ny fangatahana aka ny voafaritry ny lalàna 2014-020 fa zany zavatra zany nefa no mamperitreritra hoe aika ve zany tsy atao Antananarivo renivohitra any fa hatrany Antsirabe de miaritra ny zavatra any te hiditra lalindalina kely a pastora am'le fisin'ilay tsy fetezana rehetrarehetra anisan'ny resahanareo ihany koa tamintsika ndindinika talohan'izao hiakatra eto plateau zao hoe to nisy olana mahakasika an'le resaka compte administratif so de azo hitondrana fanazavana misimisy kokoa fa inona ny tena nampitroatra anareo inona ny zavatra hitanareo tena tsy nety tao anatin'le izy ka nahatonga anareo hoe tsy petraka tsony zay fa de tonga hatra ty Antananarivo moa ianareo mampafantatra ny mpanao gazety eny tompoko ny zavatra misy tamin'ny compte administratif fa ianareo mravafo zany amin'ny tontolon'ny mpanolo-tsaina ny compte administratif io a de se fotoana anankiray zay ahafantarany ampahafantarana ny ao amin'ny organe délibérant na ny filakevitry ny tanàna hoe reto avy no zavatra misy nandritra an'le période d'exercice anankiray zany hoe le tao-piasana anankiray zany ny tao-piasana 20 a dia ao anatin'ny compte administratif iny ary voafiany lalàna 2014-020 foana zany a no manao ny tatitra ahafantarana mpanolo-tsaina rehetrarehetra hoe zao marina ny zavatra nisy tia ny zavatra nitranga tato amin'ity tanàna ity nitranga tao amin'ny tserana sabotsy ty nitranga tao amin'ny tserana tsenakely reto ny kioska vaovao nitsangana nisy posikloposy vaovaovao nypotra zay zavatra rehetra mahakasika an'le tanàna zany a de tokony hita tatitra ao avokoa io zavatra io zany a fomba fiasa ary voaravitry ny lalàna araka tsindrina tsara fa ao anaty lalàna zany dia ny zavatra nitranga nefa dia rehefa tonga ny ary lalàna koa miteny hoe raha vo fivoriana ordinaire ohatr'izay dia note de présentation 10 andro mialohan'iny farafakely no tonga ny note de présentation zany manazava hoe reto aby le zavatra misy de efa mandinika raha ohatra ny commissionna ny vola zao na voamera ny vola dia mandinika aloha tsara mandinika manana le dossier mialoha de mandinika an'izay ao anatin'ny fotoana 10 andro farafakely ny alohan'le tena fivoriana fitomboan'le fivoriana ny zavatra nitranga nefa tsy nisy zay fa ray andro akaiky kely vao tonga le note de présentation tonga indray le note de présentation a tsy misy fanazavana ninina fa tonga de balance fotsiny resaka vola hoe tiany recette tiany dépense tiany niditra tiany voaka zay fotsiny tao anatin'le izy de rehefa nanomboka zany le fivoriana de nanazava ny tena amin'ny technicien arabola ihany koa ny tena moa sady pastor ihany koa no mba nandalina fianarana kely ihany koa mahakasika ny fitantanana vola dia nanazava ny tena hoe tsy mety ty fa mila ny zavatra nandrafitra ty chiffre ty fa tsy hoe io fotsiny chiffre eo fa inona ny nazahoanan'io a nisy évolution ve na raha pitahanany tamin'ny 2016 a zany zavatra zany artaky ny lalàna ihany koa zany ny zavatra nitranga tao anatin'izay a ao anatinay moa misy sy mpanolo-tsaina ihany koa zay efa secrétaire général ny taloha izy tao amin'ny commune de mahafantatra tsara hoe tamin'izay eo izy de nandeha nitety tsirairay teto ny département tana ny sokajy arakarak'izay lana de mameny tatitra rehetrarehetra azahoana mandrafitra n'le compte mpitantanana de rehefa nivory zay rehetrarehetra teo a de nanapaka hoe tena ilaina mifatongama fa maivana be ty taratasy ty ve no jineneto mandritra amin'ny 10 andro fa mila n'le olona tena manatrika eto antanina de hoe inona ny olana ao département tanao inona ny tokony atsaraina de inona ampitainany amin'ny exécutif eo exécutif misy zavatra mba ilainy ty département ty fa mila atsarainy ty inona ny azo atao sy azo atao anjaranareo manateraka an'izay fa zahay miconstaté fa misy banga ato misy atsaraina ato dia nanapaka izay 20 nivory tao tamin'izay fotoana hoe mila mpanatsoana reo tompon'andraikitra isasokajin'ireo ny zavatra nitranga nefa de natao ny tsangatanana de izay 20 nanaiky an'izay de nanao taratasy izahay nanao an'izay nanao taratasy mihitsy ny tenako satria amin'ny président amin'ny lehibe ny voamera ny vola de nanao taratasy zany ny amin'ny lehibe ny vola hoe araky ny andininy lalàna de mampiantso anao zahay izay tandrify zany a mba anao ny tatitra ara-moraly sy ny activité rehetra nisy tamin'ny anina de natao mitsony de nalefa tany amin'ny président ny comité mpitantana ny président ny comité filakevitra de avy eo ny président comité filakevitra nitondra lesy tany amin'ny exécutif tany dia tsy nahazo alalana avy amin'ny exécutif fa nahazo blocage avy any amin'ny lehibe any exécutif hoe tsy azo atao io fa tsy mety io fa tsy GE nareo
ary eo indrindra tena masarotra n'le raharaha satria tsy manao ny asana izy eo mihitsy izahay isika zany rehefa mao tsy izy eo tsika fa asatsika mpanolontsaina no mahafantatra ny zava-misy eo amin'ny tanàna nanandrahanantsika de mitondra n'izay any amin'ny vahoaka hoe zao ny zavatra misy ao dia zay zavatra izany de tonga moa ny andriamatobe ny tanàna zany ny eo nataminay tao amin'ny braoanay tao amin'ny fivoriana hoe tsy mety ny atongavana eto de fanazava hevitra teo moa zahay de nantany ny tenako manokana nantany hoe inona ny tena olana monsieur le maire ny tsy atongavandreo eto fa nga misy zara tena problème be ny tsy atongavana eto de anisan'ny olana ngezabe tam'izay moa raraka ny fanambaran'ny andriamatobe ny tanàna hoe be deabe ny asany ao ka very fotoana izy raha eona aminareo eto fa betsaka loatra ny asany fa rehefa mifanena aminareo ny amin'ny couloir eny de azonareo antanina izy zany endry zavatra zany zavatra tena ohatran'ny mahagaga hoe tanàna atao hoe lehibe Antsirabe ary tsy fanajana ny olom-boafidy ahoana olom-boafidy ary olom-boafidy miantso olona mpiasa ny commune le ilainay ame izahay ny isikany solotena ny vahoaka tsara ny afantaran'ny vahoaka an'izay hoe ny mpanolontsaina mandrafitra raha resaka représentativité manatsiny tsy hitako ny andikanazy amin'ny teny gasy fa raha resaka tsika le rehetrarehetra ao anatin'le mpanolontsaina no misy olotena ny vahoaka rehetrarehetra ao anatin'le faritra adiditsika fa ny be ny tanàna raha lany izy 50% na 60% iny ny vatony fa le rehetrarehetra ao zany izay zao 6 eo le 6 io ny solotena ny vahoaka ray manontolona Antsirabe le vahoaka ray manontolona Antsirabe ny solon'ireo tena nanangatanana fa ilaina tonga eo ny tompona andraiki krisina ambaratongany lay be ny tanàna 50% na 60% no nandahan'izay de tsy afaka anakeo lay olona misy zavatra tsy milamina zany misy zavatra manahirana zany ary le izy tsy hoe filambanina fa misy adidy masina araka le volazako tary aloha zay endrasan'ny vahoaka fa efa be loatra ny daboraraka raha ny Antsirabe manokana no resantsika tsinona dia ny zavatra tena tsy nety mihitsy ny fitatana teo aloha tamin'ny be ny tanàna sy ny zavatra mitranga teo aloha de mbola zay zavatra zay ve mbola sanatry iverina tsy mety kosa ary ny tenanay de mijoro manao arofanina arak'izay azonay atao mba tsy verena zay tarezavatra zay ary ny tena fanerinay hoe mba iran'ny Madagasikara misy ka ohatran'izany misy trangadravitra ohatran'izay Madagasikara mba hijoro sy andahany zany fa manipaka tsipaka n'le lalàna zany ary tsy zany no zavatra andrasan'ny vahoaka fa efa mangirifiry loatra ny vahoaka raha ny tianao tenenina zany andriamatompanolontsaina de hoe misy tsy fangararana zany raha zay no azo itsoa hitenenana anazy mahitsy ny eo anivon'ny commune satria zavatra marobola no asena sorabola moa zany no asena olaninareo zany hoe ekeo fotsiny fa de tiany volaniditra de tiany vola mivoaka de tiany natokana anaovana ny investissement de tiany natokana anaovana ny fonctionnement de laninareo fotsiny zay zavatra zay marina de marina zany hoe tsy zay mihitsy ny andrasana amintsika mpanolontsaina fa tena hoe manao ny fanaraha-maso an'izany asan'ny mpanatanteraka izany ny andray ny tiako antaniana hoe mbola ho avy eo anao mbola mety hiteny tranga hafa zay mety mbola misy ao anatin'ny commune sy zay le resaka hoe tsy fanajana ny organe délibérant zay fa ny tiako antaniana inona ny mety ho fiatraikan'izay eo amin'le fitantanana nakapobe ny amin'le commune zany satria zany ianareo mpanolontsaina izay araka ny teninao teo hoe misolotena ianareo 7 zany misolotena ny mponina Antsirabe rehetra ho an'izay olona ny fidy de nefa ny lasa vohitsakitsaka zay andraikitrareo zay inona ny mety fiatraikan'izay eo amin'le fitantanana ny tanàna amin'ny akapobeany izay resaka hoe tsy fisian'ny fangararana sy ilay hoe lasa isalovanan'ny mpanatanteraka ny andraikitrareo mpanolontsaina izay tompoko eo moa de tsara tokoa le resanao anazy hoe le fangararana le zavatra zany sarotra aminay io zany tsy azotsika atao ary zay tsy hanao an'izay novinanoviana mihitsy ny mpanga olona hoe nanao an'izao izy na tsy nanao an'izao fa ny zavatra tena manahirana anay zany de ny hoe misy andraikitra zay napetraka aminay ary io andraikitra io vonona zay ny anatanteraka anazy ary nanolo teny zay anatanteraka anazy fa kosa mila akatoavina mila ampiarina zay fahefanay anatanteraka ny asana ny rananay zahay zavatra mahagaga de anjaran'ny tsika moa no mandinika sy mieritreritra hoe inona ny mety ho antony de tena anakanana farak'izay mafy tsy atongava n'lay tompon'andraikitra eo aminay
zay mbola tsy afaka hitenina hoe ame profo hoe misy an'izao na misy an'izao maloto na tsy maloto fa ny zavatra tsy mety aminay sy mitarika anay eritreritra zavatra hafa de ny hoe fa maninona loatra ary no tsy navela anatony eo lay olona tokony anatony eo mametraka fanontaniany zany mampametraka fanontaniany zany mampametraka fanontaniany zany ary zany zavatra zany raha tena mieritreritra sy mandinika rehefa napetraka ay moa zany tamin'ny andriamatobe ny tanàna hoe zahay ny andriamatobe ny tanàna tsy hoe miady aminao na isotasotanao e fa tena zay kara zay ara mametraka balizo anao mihitsy hoe mba tsy anaovana derapazy a de nyzao eritaona stapa ny 8 volana ny asana zao a mila miverinao anatin'ny lalàny tsika fa tadivoana zany fandehantsika izany fa tsy azo atao ny zavatra didiky fe lehibe fa nyendriky le zavatra zany de didiky fe lehibe lay zavatra mitranga eo amin'ny commune Antsirabe ambony vohatra de zay zany mila arovana mila jerevana tsara arovana zay mba tsy tranga iverina oatra ny tany aloha hoe rehefa vita moandatra hoe nisy vola oatra zao tapotsisa zao miliary satria ny teo aloha mety efa etsika mpanara-baovao rehetrarehetra zany fa amina miliary ny vola very tao amin'ny commune ary tsy voalohany ka raha mampiasa no zay tsangandravatra zay de tsy mety mihitsy ny eritreritra hoe mbola hitranga ve zany zavatra zany ary mahatonga ny fangalana an'izao andraikitra zao hoe andao mihitsy ampahafantarina de nyzao de misitona laklosy tsy efa niala vo anaty lavaka le commune de sanatria mbola vo anaty lavaka lalina be ndray koa ve fa de nyzao voatady hafahafa zao a de mila mijoro sy mampahafantatra ny rehetra hoe misy zavatra tsy mirindra ao ya mialohan'ny zavatra resahanao eto moa de ohatrany mahatsiaro an'le teny frantsay hoe docteur médecin après la mort manahy anareo sao de zay nitranga hoe efa tonga indray le tsy fetezana be dehibe vao ilaza fa teny zao de ohatrany hoe mialerte ny teny melohany ny vahoaka rehetra ary mino fa laklosy ho an'ny rehetra zany zavatra zany tsy ho anareo ihany fa ny eto Antananarivo zay fandresahanay amin'ny rahavavy teo foana hoe misy ny tsy fetezana ihany koa sy ny tsy fanarahan-dalàna ary io to lasa sehatra iraisan'le mpanatanteraka amin'izao fotoana zao hoe tsy te hiteny mivantana n'ilay teny afa raha mihainy zavatra resanao de tohatra ny tena hoe diso mifangaro loatra ilay filohan'ny filan-kevitra sy ny mpanatanteraka hany ka ilay lanjanareo mpanapa-kevitra mihitsy a sy mpanolo-tsaina no tsy misy itsony eo anivon'izany tanàna te hanararoatra ihany moa fa mahazo fitenenana hoe Andriamatora Zafindrafito Kristian zay mpitandrina eo anivon'ny fiangonana Loterana de mpanolotsain'ny tanàna vao Antsirabe no sady lehibe ny voamieran'ny vola fa tsy izy rery akory ny tonga aty fa ny plateau antsika moa tsy afaka mandray afa tsy vahiny anankiray ihany fa tsara ny manamarika fa miaraka aminay ihany koa ary nanomana zao fandaran'izao ny mpanolotsaina David Randriamanjato izay avy eo anivon'ny Ami ao anatin'ny filan-kevitra etsy andaniny ihany koa ny mpanolotsaina voafita tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara Andrianarivelo Falinirina zay niaraka amintsika eto fa dia pasteur moa no misolo toerana mitondra ny fitenenana eto ohatrany mivoana kely ty fanontaniako ty fa opetrako ary anisany nanaovan'ny olona fanamariana ihany koa moa de ararotiko fa hoe misy mpitandrina eto mbola iresaka lalindalina kokoa ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina rehefa avy eo makasika ny tanàna Antsirabe fa le resaka politika sy le maha-kristianina pastora mabe resaka be izy io hoe afangaronareo ny fivavahana sy ny politika milaza ho kristianina ve anareo de inona nidikidiranareo amin'izany sy ny sisa tena mba te hanararoatra anytany anao moa rehefa avy eo moa de amaly kely ihany koa an'ilay olona zay nanana olana manokana ny amin'izay atao amin'ny tambajora serasera rehefa avy eo misotranao am'izay fanontaniana izay tiako ihany koa no mampahafantatra antsika koa moa fa manomana tezy ny tenako zany fikaroana makasika ny iosihatra resantsika io mihitsy ao amin'ny tontolo ny anthropologie théologique ary io tontolo ny anthropologie théologique io zany de mametraka tsara mihitsy fa ny olombelona de fatana saina fanahy ohatra lasa kely an'zay fa de mahavaolana be zay indrindrindra hoany mpitona fivavahana rehetra zany hoe tsy tokony hipetraka ao anatin'ny fefin'ny fiangonana fotsiny ny olona voatendrin'Andriamanitra fa Andriamanitra na ny Kristy tompo zany rehefa tonga de nijery ny aranofo izy meny sakafo ny olona zay vao nomeny fampianarana ara-panahy fa zany hoe misy zavatra mila renina kely ao fa tsy mijanona fotsiny aranofo tsy mijanona tsotriny ara-panahy fa tena mila ny aranofo izy ary ny tokony anitsy an'ireo sehatra zay mila fijoroana marina ratsy ny avy ao anatin'ny fiangonana tsy tokony hijanona ao anaty fiangonana zany fa rehefa tonga tsinona ny aty amin'ny sehatra ny fanjakana rehefa lahady izy mandray fanasany tompo na mandray ny sakramento ao izy
lahady ihany izy nihitanao fa isika ao anatin'ny fiangonana zany mila makany am'sehatra misy an'ireo mihitsy aranony mijoro vavolombelony ny fahamarinan'andriamanitra mampahafantatra ny olona hoe tsy mety io ataonareo io ary tsiratsiratratra moa nitenenana fa izahay eo amin'ny commune Tsirabe zao rehefa manomboka ny fotoana dia mivavaka misy tombavaka ataonay de zay vao manomboka ny fotoana nefa monina de zany aza mbola misy ihany ny zavatra mila renina zay mahatonga antsika eto ka eto zany de le pasteur le anthropologue no miteny fa tsy misy eloka velively no mandray andraikitra masina eo amin'ny tany zay nametranao azy ny atao anthropologie théologique moa de miteny hoe mialatsiny amin'ny teny français fa tsy mbola hitako nanikany zay miteny gasy fa hoe l'homme dans son cosmos devant Dieu zay nametrahan'Andriamanitra ny olombelona napetrany tao amin'ny sahetena isahana ny fikarakarana andreo ka tandrifo de tandrifo tokoa zay toko fa zany hoe mba resaka nanontanianao moa iny diana fa mbola atsika velarana amin'ny sehatra hafa iny na tianareo mbola resantsika an'iny fa io moa hoe ny zavatra atao no ifampijereny ny zavatra ataon'ny tsirairay ny ifampijerena ary rariny de rariny ianareo mpanolo-tsaina ihany koa anivon'ny commune Ambonivohitra Tsirabe raha sarotiny amin'le andraikitra reo satria raha pitso raha afaka pitso de tsy maintsy ho avy ny vahoaka hitsara satria olona ny fidin'ny vahoaka ianareo tiako iverenana kely le raha mahakasika ny ao amin'ny commune Tsirabe hoe le olana araka ny tenenina manalilito eo nisy fampiresantsika talohan'izao fandaran'izao efa tateorina le nresahanao teo hoe nisy lahadinika na roso ary afaka mandroso lahadinika ny maro anisa eo anivon'ny filan-kevitra araka ny voafaritra lalàna fa le olana efa hatrany amin'ny famolavolana ny organigramme zany hoe ny rafitra kapobe ny tondrany ny mpanatanteraka ny commune inona izay olana izay hitanareo mpanolo-tsaina ka ary inona koa mety ho fetraka an'izay le olana amin'le resaka fandrafetana organigramme zay amin'ny fampandehanana amin'ny akapobean'ny commune zany amin'izao fotoan'izao ia ny zavatra misy mantsy eo amin'ny organigramme ny tena izy raha mandrafitra ny organigramme ianao de tsy maintsy hita eo amin'ny organigramme tsara zany ny andraikitra tandrifiny tsirairay avy tsara mampafantatra atsika vahoaka fa ireo mpanolo-tsaina rehetrarehetra nyvidinareo reo no miainao nareo mahafantatra ny mahakasika anareo ary ireo no mampita makany amin'ny exécutif na ny mpanatanteraka zay asa tokony ho atao entina mampandroso ny tanàna zay misy azy dikan'izany zany raha amin'ny organigramme dia mipetraka mazava tsara eo ambony ny mpanolo-tsaina araka mampanolo-tsaina anazy tsy misy zavatra azo atao eo amin'ny tanàna anankiray raha vao mahakasika an'le tanàna raha tsy misy fankatoavana na délibération an'ny mpanolo-tsaina ny filakevitry ny tanàna io zavatra io teo alohaloha teo zany misy fanadinona nga sa ve fadisoa fampiasana fa tsy ohatrany tsy haitsika tsy hain'ny tanàna nampiasan'izay fa hoe zako ny be ny tanàna de zay tiako atao no atao tsy zay nefa le izy ary matetika sy mazana dia raisina ho favalo ny fanolo-tsainy tanàna rehefa tsy mitovy hevitra nefa arena lehibe hoan'ny hoan'ny maire rehetrarehetra naizanaiza ny ananany mpanolo-tsaina ary tsy diso ny lalàna mametraka mpanolo-tsaina betsaka satria ny hevitry maro matakadavitra ary rehefa mifandinika de mila petraka sy akisaka tsara mihitsy le couleur politique le loko politique fa tena jerena amin'ny fomba fijerina fandrosoana fa mpandrosoana le dinika rehetra zay atao hoe ireto oloreto koa tena manana eritreritra ny ampandroso an'ity tanàny ity fa matetika tonga de tsy izy ale miteny io koa sakana anankiray izy ale miteny de vao mitranga hoe ny anina no miteny tsy mety zany fa zao zany na zao zany tsy tokony ho zay ny jerevana anazy fa ohatra ny Atsirabe zao tanàna iombonana Atsirabe ary malahelo ny tena raha efa manana ny adidy manandraikitra ry amin'ny fiangonana matombo tsofoka satria malahelo le olona am-piangonana ihany no mijaly amin'le mpangalatra le olona am-piangonana no misahirana tonga ao aminao izy mitaraina hoe dadapasy eo misy an'izao nangalatra ny ombonay very ny gisanay very ny ganagananay maizina ny eo aminay reo olo reo ihany le olon'ny commune raha ohatra ny tenako manao de zay mihitsy nidirana hoe andao mihitsy ary amin'le andraikitra ary zany no alamina sy mena hevitra tandrify mba tsy jaly le vahoaka na ty amin'ny sehatry ny ara-panjakana na ty amin'ny sehatry ny finoana de zay zany miverina kely am'le resaka teo hoe mifandray am'le resaka teo ihany hoe ilaina de ilaina ny fandraisana andraikitra
eo anivon'izay tontolo zay eo amin'izay hoe fampandrosoana ny tanàna zay dia anamafy kely an'ilay fanontaniany namana Clémence Arary Rina hoe ilay tena fiatraikany mivantana azo tsapahitanana eo amin'ilay mponina tsirabe ary satria ianareo ianao teo a no misolo tena mahasolo tena ny vahoaka ray manontolo eo anivon'io commune io inona ilay fiatraikany misy fiatraikany mivantana ve zany tena hita vokatra io tsy fitezana rehetra zay nresantsika teo io tsy fitezana ny amin'ny fitantanana tsy fitezana ny amin'ny fifantsahana ndraikitra sy ny sisa io tena misy fiatraikany mivantana ary ve tsy fantatro ny lalana ny fandripahalemana ny zava-misy iainany mponina satria ianareo no adin'ny vahoaka tokoa raha pitso rehefa hoe mba teo ihany ianareo nefa tao tsy tonga kory ary le etaetanay raha mitarainy zay ohatra fa ratsy be ny lalana tena vita ve ny lalana rehefa teo nareo ary mo ve ty fijoroanareo ty tena hitondra ho amin'izay vahaolana concrète andrasan'ny mponina tsirabe aminareo zay ny zavatra misy anankiray ohatra ny telefona ny tena koa mba tity mikarokaroka sy mianatranatra veditsy averoa dia mba nianatra resaka développement ihany koa zany fampandrosoana sehatra rehetrarehetra zany na ty amin'ny privé na ty amin'ny public ianao zany rehefa tonga amin'ny zavatra anankiray dia tsy maintsy rehevanao le situation lakotsiny le teny teknika be lehibe a tsy maintsy rehevanao sy fatanao ny situation initiale misy an'le sehatra asa hidiranao raha ohatranay zany zao miditra ao amin'ny commune Tsirabe ao amin'ny filakevitra dia zavatra tandrify indrindra ny ahafantaranao hoe inona le situation initiale misy an'ity tanàna ity zay situation initiale misy an'le tanàna zay nefa tsy azonay le tena information tokony ho azo mba entina mitondra le fampandrosoana dia fantaninao mipetraka hoe misy fiatraikany ve zay eo amin'le fiainam-bahoaka misy fiatraikany dia misy fiatraikany tokoa satria ianao zany raha mahafantatra hoe ity tamin'ny exercice anankiray zany ity ny ezaka vita dia tsy maintsy mijery ianao hoe inona ny tokony hatsaraina atonga ny résultat ho tsara lavitra anao io le résultat nefa tsy ho tonga any amin'ny tsara lavitra anao io a raha tsy fantatrao aloha lay situation initiale dia le problème anay le voatataratare aloha hoe le situation initiale anay zao tsy fantatra noho ny tsy fahatongavan'ireo le tokony ho tandrify ho avy eo fanatrika taminay fampiresaka taminay dia ny impact ohatra zao raha mba fantatra hoe inona ny tokony atao firy zao raha zao ny anontaniany vahoaka dia mena ty zay hoe fa firy marina ny posy misy eto Tsirabe zay sao tsy mahafantatra any zany satria nangataka an'izany zay dia tsy nazo an'izany valiny zany raha misy manontany zao zay hoe firy marina ny kiosque misy eto Tsirabe tsy fantatra zao zany nefa reny kiosque sy posy reny mampidi-boly reny ianareo nefa folohan'ny voamerana zay nefa folohan'ny voamerany vola ny tenako dia menatra ny tena zany hoe ahoana no tsy fantatrareo zany dia zay zavatra mihitsy le mila fanairana hoe tsy mety zany fomba fitantanana ny tanàna zany tsy mety zany tena tsy mety zany resaka fomba fitantanana ny tanàna ihany ianao fa ohatrany hoe te anamafy kely an'le voalazako le voalazanao teo le hoe tsy tokony ho raisina ho fahavalo tena marina mihitsy zay ny mpanolontsaina raha mijoro satria samy fidin'ny vahoaka anankiray a no araka ny nambarana manalilira faralahy teo hoe ho adin'ny vahoaka raha pitso hoe tsika mpanolontsaina zany hoe inona moa zany ny tena antom-pisianareo tamin'io andraikitra io tao anatin'izay efa taona satria efa taona ny fiampitaona iasantsika mpanolontsaina ny andray tiako antaniana hoe itsika mpanolontsaina amin'ny akapobe ny voakasika ty fantaniako ty hoe fa mitodika ho anareo ao Tsirabe manokana hoe ny filohan'ny filan-kevitra raha ny tokony ho izy a zay moa ny fidianana anazy ho filohan'ny filan-kevitra ndraindray hoa ohatrany hoe tsy fantatra le olona koa ve le asany tsy mifidifidiana ho filohan'ny filan-kevitra ny filohan'ny filan-kevitra fa natao isolo tena le rafitra ary iaro an'io rafitra io mitovy zany le tranga aloha raha ny fahenoko ny firesakareo anivon'ny filan-kevitra avy any amin'ny commune ambony voatra Tsirabe hoe le filohan'ny filan-kevitra zany tsy hitataratra mihitsy ao anatin'le fiarovana n'le rafitra amin'ny mahavoafidy an'io mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra io a fa zary lasa manaratra ny rano manahoana ny fifandraisanareo sy ny filohan'ny filan-kevitra ary manahoana ny fiatraikan'izay hoe lasa miray tendro raha zay ny azoko ilazana azy a amin'ny mpanatanteraka ny filohan'ny filan-kevitra eny fa na delany aza izy amin'ny anaran'ny IRD moa zany ny anareo amin'ny anaran'ny volomboasary a dia io tsy tokony izy jerevana loko politika fa raha ny ao anatin'ny filan-kevitra manokana raha ny anareo zao dia misy ny tima misy ianao zao avy amin'ny asina Tsirabe misy ny amia dia tokony hoe mahasolo tena an'le rafitra mihitsy ny ilay filohan'ny filan-kevitra fa tsy hoe iaro an'ilay mpanatanteraka mitovy loko aminy manahoana ny mety fijerinao an'izay sy fahitanareo an'izay manokana raha ao amin'ny trangany kahana Tsirabe manokana ka eo rirany hoe madame Hortense ny tena olana Clémence azafatoko eo rirany ny tena olana satria araka le nyteneniko le ohatra anankiray niraisiko teo zavatra tapaky ny be sy ny maro zao dia natolotra eo amin'ny filohan'ny filan-kevitra
exécution sisy anatao satria zavatra tapaka par voie démocratique hoe tia mila ataotsika ty monsieur le PCM tsy tanterahan'ny PCM fa tonga izy makany amin'ny exécutif de bloqué ny exécutif le zavatra de rava eo de manaiky koa izy de manaiky izy de eo indrindrany le tena olany ary tena tsorona aminareo fa ngamba zao koa nefa tokony izorana fa raha zay ne tsy te seo plateau ohatran'izao e raha zay nge tsy te ohatrany hoe sanatria manala baraka ny zavatra misy eo amin'ny tanàna misy anay fa matoa zany zay mamoaka an'izao efa zavatra efa sarotra ny zavatra misy efa zavatra efa tsy mety ny zavatra misy tsy de hidirana loatra le hoe politika hoe tsy any fa tena hoe raha misy ny politika resahana de politika na fampandrosoana ny tena tiany resahana ary izay zao ne zavatra mahagagy profony zany nge tena tenenina aminareo raha resaka hoe tena politika tsotra raha nanao fampelezan-kevitra tamin'ireny na ny communal na ny députation na ny sénatorial na ny présidentiel de tsara ne mampafantatatsika vahoaka zao ohatra fa ho atsirabe nge ka tokony fitondrana daholo ny be ny tanàna nge ka amin'ny tokony fitondrana ny gouverneur ane ka amin'ny tokony fitondrana ny manatanteraka ny ekipa rehetra de mibetsaka ao any ekipa ny fitondrana de ny zavatra mahampanontany tena ary eo ny tena mampangoritina ny tena hoe fa maninona ny tsy mandroso ity tanàna na Tsirabe ity nefa tsara mampatsiahy ihany koa satria omeny de voalaza nireo tompona andraikitra ao amin'ny fitondram-panjakana zany hoe io tanàna io ny tanàna nalatsahany tavon'ny filoham-pirenena hoe tena vahany amin'ny tanàna rehetra io de eo mametraka fanontaniana be aminao hoe fa hoana misy cinéma ve sa misy lainga ve sa inona ny zavatra miseho marina fa eo amin'ny tapo-tanàna Tsirabe de misy lavaka ngeza be mitrovoka ao anao de magaga ihany le izy hoe efa heritaona mandeha tsika zao atoato anokana stady ngeza be tsara tare be vola be io de manontany tena hoe inona ny zavatra tsy mety any Tsirabe tsy mba misy mipitika kely amin'ireny avitanany tanàna ho tsara tare inona ny sakany tsy avitanan'izay izay mpanolotsaina manana ny finiavanay anoro hevitra hitarika hoe izao ane ny zavatra tsara tokony atao mba ilamina ny tanàna fa nefa le hevitra anay sady tsy raisina le fanatanterahany zareo tsy mandeha am'izay loany satria tsy misy fandrosoana raka raha tokony izy tokony azakazaka be mihitsy io Atsirabe io amin'ny fanamboarana sy fanatsarana ny tanàna misy aloha ny fiovana mandainga ara miteny hoe tsisy ny fiovana misy ny fiovana fa kosa tsy tokony ho zay le fiovana fa tokony azakazaka be kokoa de lasa manontany tena ny tena hoe izy ny tena manamboatra ny tanàna satria mandray andraikitra koa zao ny gouvernora misy an'le bulldozer be le trax sy bulldozer reny zao tonga any zay tantanan'ny gouvernora de manao asa izy fa ny eo amin'ny mairie hoe inona zany ny fako aloha de mikarakara hitanay hoe mikarakara ny ao amin'ny mairie fa le hevitra rehetrarehetra ny zavatra rehetrarehetra misy tany zao tany ngeza be ohatrany voaresaka eto daholo ihany nefa rahan'le resaka misy tany be zao de tsy mifanandrify amin'ny habe an'le tany le ho faraisina aminy de zany zavatra zany ta klasé ao anaty le dossier lehibe ny tianay ho resahana hoe tokony hojerevana indray mandeha mahakasika an'ireto grand dossier reto de tsy mety tonga ao amin'ny filakevitra ny tanàna zany zay ordre du jour zay nefa fiainam-bahoaka zany misy impact direct amin'ny vahoaka zany fa eritreretinareo nge fa raha zavatra tokony 50 millions ohatra ve no andraisana 1 million ohatra misy impact nge zany ary zany zavatra zany tiana renina nefa tsy tanteraka le izy noho zay le sakatsakana zay le eritreritra tsy mazava zay ka eo indrindra mantsy no somary malasa ny-saika any mandinika an'le izy ianareo marina fa maro anisa ny avy eo anivon'ny IRT any aminareo IRK any aminareo fa na izanaty zany ara manana maro anisa ihany nareo rehefa le manao an'le fangatahana lahadinika reny tahak'izay niteneninareo nalefa tamin'ny 20 aogositra tamin'ny heritaona ohatra mandraky tiany androany nefa ny mbola tsy tafatsofoka ao anaty lahadinika ny zavatra nangatahanareo faharoa ny resaka compte administratif ianareo teo
ianao manokana pastora tena filohany voamerany vola zay tena manitrikitrika fa tsy nahazo antsipiriany raha tena tsorona dia hoe le mangarahara mihitsy ny tsy hoamenanao zay ianao mafilohany voameranao moa no anaovako an'le hoe ianao fa ianareo filan-kevitra mihitsy le tsy asiana lanja ao anatin'ilay izy hoe tsy mendrika omenana zany ianareo fa rehefa mety fotsiny ty calcul plus moins ty dia zao ny différence dia manangatana nareo mandalo sy ntsy dia eo indrindra ary no anankiroa ny fanontaniana tiako apetraka hoe manahoana koa moa ny firafitry ny birao maharitra eo aminareo zany hoe izavy no mandrafitra an'ireo satria amiko rehefa tena hoe tsy tena namana tanteraka ataoko anaty fonteny ilay PCM zany satria dia mifandray tendro ozy ny namana Clémence Rarinirina teo amin'ny mpanatanteraka hany ka tsy afaka hitondra sy asolo tena ny etaetanareo mihitsy mba aiza ho aiza ny fironana misy eo anivon'ny birao maharitra anareo mety mba azo hitokiana ihany ve ray zay fa ny faharoa hoe manoloana le tsy fahatombanana rehetrarehetra teo hoe ny détail rehetrarehetra angatanareo nisan'ny badraza tsy fantatrareo koa hoe firy ao Antsirabe nino be dia be ny antsipiriany tsy nomenanareo fa malgré an'izay rehetrarehetra zay ve nanahoana nolaniana ihany ve lay compte administratif sa inona ny hafarany tantara eny tompoko raha voatantara kely ihany ny fitombohany raha nanomboka an'le compte administratif zay ny tamin'ny volana ambony iny dia vao nandeha le izy moa araka ny mafilohany voamerana dia natao araka le voatantaraka kely ihany le izy teo hoe efa nataonay lay tsangatanana zany ny ekeny rehetrarehetra hoe andao atsonondreo dia nanda moa zany ny andriamatoben'ny tanàna hoe tsy afaka makeo izy dia za moa ny teny tamin'izay hoe inona moa zany ny andanina fotoana 12 andro eto raha zavatra ty zavatra ty fa tonga dia aloha io raha nitsika androany rehefa io zany no atao eto rehefa tsy anana fotoana enonan'le fantanina izay ina zany no ataonay eto fa dia alefasy fotsiny io dia atao tsangatanana zay mihitsy zavatra nitranga tao dia na ireto membre sasatsasany IRK reto ara moa tavaresaka ary naresy lahatra hoe tena ilaina ny fahatongavan'ireo ary eto moa dia tantara tsisy azo hifanafenana zany fa zavatra marina misy namana ao amin'ny IRK mpanolotsaina ao amin'ny IRK ihany koa lasa naka nanontany mihitsy moa zany tany amin'ny tompona andraika atao amin'ny préfecture mahakasika ny hoe azonay atao ve zao na izao satria eo zany le trangan'olana nipetraka kely hoe tsy azonareo atao mampiantso an'ireo dia lasa izy nakatoko tany mihitsy zany reo le IRK reo dia niverina avy any izy tao anaty fivorinana izy no nitondra ny tatitra hoe tena io mihitsy ny anjara andraikitra anareo mahafantatra manadiady ny zavatra misy marina eo an-tanàna tsy manao contrôle na compte ary io mantsy le ampifangaroan'le zareo anazy zay tsy manao contrôle na compte fa mila mahafantatra hoe inona ny zavatra misy inona ny fananany commune inona ny fananam-bahoaka eto amin'ny commune Antsirabe ambonivohitra inona ny miasa eto amin'ny commune Antsirabe ambonivohitra zay zany ilainay fantarina fa zay tsy hiditra tsy jabaka velively any amin'ny contrôle financier zay tsy hanao contrôle financier fa mila mahafantatra kosa zahay araka ny lalàna hoe zao le zavatra misy ka raha le fanontanianao mipetraka hoe ahoana ny fitsinjaranao dia folo zany ny tena avy eo amin'ny IRK dia sivy ny ivelan'ny IRK zany sivy ny birao maharitra zany dia misy avy eo amin'ny IRK ao mazava ho azy dia misy ny tim anankiroa amin'ny IRK dia anankiroa amin'ny tim ireo nefa dia vidina tamin'ny fomba demokratika tamin'ny vao nanomboka ny filakevitra dia anjarantsika vahoaka sy miaina moa zany mahafantatra hoe maninona no tafiditrao ny atoko sasany sy ny anina satria zany voafidy reo ny ihany nefa mpifidy dia fa zany zany dia efa nisy zavatra hoe efa mety nisy fifampitokisana efa misy fijery tany amin'ny voalohany zany hoe apetraka mihitsy le anarana toko fa ndoatsika hiaraka hijery fa eo zany misy zatra mahagaga sy mahatalanjona hoe rehefa misotra inona marina reny misy mifampatahotra avy any ambadika any sa misy mifamatotra avy any ambadika any eo zany ny tena zavatra mila fantarina fa dia ohatra ny vadika tsy mbadibadika zany ary raha ty resaka sy aty ny resahana zoma zahay no fampiresaka mbola fampiresaka de hoe any tsy mety io fa tena ataotsika zay andaminana amin'io fa rehefa tsy manantona atsika eo any dia tsy azotsika ekena io compte administratif satria tsy manaraka ny fitsipika sy ny norme zay takiny lalàna ny fanekenan'io somary zay no resaka an'izay tonga ny latsinainy maraina ny fanapahan-kevitra moa ny latsinainy dia gaga zendany izahay zay moa zao raha fiteny malaza lasa gaga zendany izahay fa tsy tonga rehetra le namana
nanadiady tary amin'ny préfecture le lalàna le anjara asanay tsy tonga ry zareo de mazava ho azy rehefa tsy tonga moa izy fantatsika zany lalàna de name procuration anamana izy dia rehefa tonga moa zay le procuration dia lany izy folo menadazany nandany an'ilay compte administratif zomatra amin'ny latsinainy zany izy zay tsanganjavatra zay a tsika tsy afaka hiteny na epanga olona amin'ny zavatra zay tsy fantatra fa de magaga fotsiny amaolombelona ny tena mba manana résorma fa inona loatra ny teny tranga ary zahay rehefa mifanazava ao rehefa mifandresy lahatra ao zay tena atao hoe mifono sokatra ny tena ifanazavana eny ary tsy mitovy loko ary zay zany tena efa niezaka mihitsy mametraka an'le loko politique hoe tsy asiana zany fa le vahoaka reto vahoaka fidy atsika reto nombanjinina fa de gaga izahay moa hoe nivadika tapoka andreto le namana dia zay moa nametraka hoe zay kosa tsy ara-petsapetsa aminareo e zay tsy ara-petsapetsa aminareo fa zay kosa tena ijoro amy zavatra marina nandrany vahoakanay fa raha manontany vahoaka raha le voaresaka tareo hoe firina ohatriny ny vola miditra ry amin'ny misy fanasana tomobile ry andrano mafana ry andry andrano maimbo ry ohatrina ny vola miditra ao amin'ny tsenana sabotsy ny parkina tsy misy zavatra manjavozavo any zay fanazavany zay nefa nitakinay hoe mba inona marina ny zavatra misy zavatra ny délibérénay zao ohatra de le suivi izy nametraka mihitsy tamin'ny délibération resaka parkina hoe mena enimbolana zay mandray an'io parkina io hojerevana zany ny tombany zavatra nataony a de zay vao mena contrat izy hoe tena mety aminareo le tantan'io parkina io na tsy mety aminareo tsy nisy nefa zay suivi zay zany nefa tokony any amin'ny compte administratif zany rehetrarehetra zany mila dinihana daholo hoe aiza ho aiza misy entiry zareo exécutif ny ary amin'ny service technique sy ny araka département samihafa aiza ny misy enti zavatra ty aizy ty tsy nisy an'izany fa de le taratasy sotiny hoe tilan'io zay le zavatra misy hitovizana betsaka moa ny tranga atsika andre matompan'olo-tsaina raha amin'ny afijerena amin'ny fijery akapobeeny ny irariana de isy fiovana fanovana raha teo ny isan'ny fanambina apetraka zao fitondrano zao a raha ny tao anatiny reny fampelezakevitra ireny ny anareo kosa nefa ny aloha na izanatsy zany ary dia raha mifampiresaka tsika tao anatin'ny fanomanana zao fandarana zao dia tsy riritra nareo ihany zay amin'ny lafiny anankiray de ny hoe rehefa manao fifidianana nareo de mba le tsangatanana mba mifakahito eo daholo hoe iza manao inona ary iza manao inona fa ny ao aminay de nyletrezana ny vote secret de fa tsisy ataona inona fa de fa malaza ny vote secret ao aminay ao ny zavatra tiako antanina andre matompan'olo-tsaina hoe manoloana n'izay tranga misy olana misy satria zao nareo vo napafantatra taty ampanao gazety ny zavatra ataontsika hoe misy ao anatin'ny fitantanana ny commune Tsirabe ambony vohatra eo amin'ny akapobeany fa milohan'izay hoe inona ny dingana mety efa nataonareo ka mety tsy nahafapo anareo ka nahatapa-kevitra anareo hoe tena tsy rarontsony zao fa aloha tena ampahafantarina ny vahoaka ny zavatra misy inona le dingany fanarahana ia araka le voalaza kely teo meloto ihany moa efa betsaka le tsangandravatra amin'seho tsy kelikely fa zay zany mbola niezaka foana mba tsy anaparitaka ny lamba malotara zay ny tetena anazy iverany fa de hoe miezaka ny mifananatra mifampitarika mifanorevitra ao anatin'ny filakevitra nefa rehefa tena dinihana zoina le izy a de ohatran'ny fampiatsarambela tsy fotsiny ihany ary mifamitaka fotsiny ihany satria lasa fitaka le izy hoe anao manany tena hoe tena mba ifanaja amin'ny andraikitra zay tokony ho tandrifiny tsirairay nefa kay ambadika misy ambadika le izy de eo indrindra zany mahatonga hoe tena tsy mety tsony ty fa ho sarotro ty raharaha ty ho sarotro ty raharaha ty raha zao no mitohy satria zany zao a raha zay le hevitra zay zany ninninona ary profo izy zay satria zavatra tena tsy mety ny zavatra nitranga teo nefa de lany satria maronisy ary le atokony fitondrana zany a maronisy izy dikan'izany zany ny zavatra rehetra zay miditra ao amin'ny commune ho tapahana de lany foana satria maronisa izy de izay zavatra indrindra no mahatonga anay maka ny fipetra hoe mila mpahafantariny ty mba ho afaka lay ahany vahoaka hoe niara-petsapetra tao daholo izy menakavy reo fa zay zany tsy niaraka petsapetra amin'reo fa tena tsy mety aminay le fitantanana mampisenty ihany mihaino an'le resaka rehetra ry izy mianaga satria isika moa sampandrotsainy tanàna asa moa ny zavatra misy matsy ange zao rehefa mitranga ty fanasanareo sy fifampiresantsika ty de tsy maintsy manana lozika be zany tsy maintsy manana fiarovatena ny ao amin'ny fanatanteraka fa izahay zany de fonary manasa miangavy zay raha mba misy azo atao
isy olona ifanatrika amina plateau atrehan'ny vahoaka mihitsy am'izay tena hoe inona ny misy marina satria ohatrany hoe rehefa misy tsinany zavatra misy de tsy maintsy lasa tonga ny tontolo ny fifanaratsiana le izy fa zahay zany tonga eto a tsy manaratsy an'izy an'izy zay tsy manana fahavalona izy an'izy zay sy andriamatobe ny tanàna mpinamana fa le fomba fiasa tsy mety aminay zay zany miady amina fomba fiasa zay fa tsy miady amin'ny olona fa samy zanaka tsirabe eo mifankahita mifanakaiky tanàna eo zahay tsy afaka ny fanaratsy am'izany na fanimba am'izany fa kosa ny zavatra tsy mety tsy ekenay naoviana ny fitatanana tsy mety mariny zany ary zany koa ny andrasantsika namana lilira faralany amin'ny mpitantana ny tanàna eto anivon'ny commune urbaine Tananarivo hoe rehefa misy ny olana de ho ifanatrehana aleo fantatry ny vahoaka sy ho hitan'ny vahoaka horehan'ny vahoaka inona marina ny olana fa tsy tiako toritory ty tsy rarikona ovinana ovinana mandrakizay ho an'ireo ao anivon'ny filan-kevitra ny tanàna filan-kevitra munisipaly eo Antsirabe ny isiny zany tsy mahomby zany ary samy nifidin'ny vahoaka raha ka ny nambaran'andriamatompanolotsaina teo de tokony mifanaja am'le andraikitra raisiny fa tsy manao an'izay le hoe mifamingapingan'izay fa ny mahasoa ny tanàna ny tokony mahasoa lelira farala ya tena mampisento ialy ady hevitra teo iverenako ary toizako le teniko teo satria misy ny tsy maintsy ijoroana ry izy mianada resaka mahasamy mampanolo-tsaina ty fa tsy mpanolotra fandarana sy vahiny tena misy ny tokony ijoroany ary io no sady manararoatra kely amaly an'ilay olona zay nanao kiana be moa no hoe tsy azo afangarony raha politika sy ny makristiana de hoy aho hoe tsotra be le izy nyteniny estera hoe ataoko ahoana no fijeriny loza anjony fireneko ary raha mahita zavatra tsy marina ianao na tsy mandeha araky ny tokony izy no mangina de tonga am'ilay teniny namana Clémence Rariniriny hoe complice ianao zany praipetsapetsy ianao miombina am'ilay zavatra tsy mety atao ianao ka raha ny fijoroana fahamarinana no azona faninjana sy fanaratsiana de hoy aho hoe raha mbola ny tombo koa no mibaiko hoe mitenena de tsy afaky ny angina manoloana ny zavatra tsy mety amarana ny resadresaka mahakasika ny commune ambony vohitra Antsirabe tsika pastora mahakasiraka be deabe aloha sady mamerina mampatsiahy aina hoe teto ihany koa ny CM David sy ny CM Falinirina avy ao anivon'ny Tim CM David moa avy ao anivon'ny Ami pastora avy ao anivon'ny Asina Antsirabe no nifampiresaka tamintsika misy teny fohy tia nampitinana zay rehetra voaresaka ve na mety misy zavatra tia nambara fa tsy voapetraka amin'ny rahavavy ny fanontaniana amarana antsika ny resadresaka mety misy zavatra hafa tianao mbola amafisina sy ampahafantarina eny tompoko ngamba ny afatra farany amarana antsika nyzao dinidinika mba nitafitrano ataontsika telo izao de afatra hony isika rehetra zay manana anjara ndraikitra eto amin'ity tany sy firenena ity zao ny zavatra tsara tady tytsika fa ny makasika atsika mety ho vita ihany fa ho sarotra amintsika ny anatrehatsika amin'ny fotoana anankiray ny fanontaniana hoe inona ny nataonao teo amin'ny anjara ndraikitra zay nymenanao sady mandray ny amma olombelona gasy aho ny tena izay sy amin'ny mampitaiza ra-panana fa raha mieritreritsika hoe ny afetsifetsenao anatin'ny ray andro andro herinandro efatrandro efataona fa tsy ahita fiadanana tsy ahita fiadanana fa anendrika anao naiza raha ny fahorian'ny vahoaka zay ny fidy anao no ampiasainao anangonana an'izay hitanao fa mety mahasoan'ny fiainanao manokana sarotro zay ary zay mbola antsoavo itenenako atsika hoe men'Andriamanitra arena ty Madagasikara ty raha ny arena kibon'ny tany sy ny zavatra misy rehetra farakintsika am'izay fatahoran'Andriamanitra ny fitatanana an'ity tena migalabona ny malagasy rehetra ry avako hoe tena migalabona faratsika no meno anatin'ny fitiavatena sy mifanililika sy mifanendrindrika vetsika averoa ka ny afatra faram-bateneniko hoe ok'izay andeo hijery nyty Madagasikara malalatsika ity mba tsy ny vahiny ny anjaka eto fa isika malagasy ary tsika manana ny fahalalana sy ny fahaizana fa mila miaraka manatanteraka ny fanarenana nyty Madagasikara ty tsika misaotra tompoko misaotra madame Lili misaotra madame Clémence ia de mirarisoa anareo namana mpanolotsaina eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly ao amin'ny commune Andrenivohitra ambony vohitra Antsirabe moa zany izahay namana lilira faralasy ny tena koa izay manolotra ny fandarana fa sady mpanolotsaina ihany koa eto anivon'ny commune urbaine Tananarivo makasitraka anao tao anatin'ny noho izay fivahiny ananao zay Andriamatoa mpanolotsaina hiditra amin'ny
tapany manaraka amin'ny fandaharana isika dia iresaka mahakasika andreo vaovao mafana na manalilira faralahy ka isan'ny vaovao mafana mbola miteraka resabe hatramin'izao dia tsy raharaha mahakasika ny hoe nakaiza ny talia généraly ny ACMIT tonga dia fanadihadiana avy-hatrany no rahantsika zao a dia anoy resadresaka sika rehefa avy eo aorinan'izay fanadihadiana izay. Fanontaniana maro no apetraka ny firaisamonim-pirenena KMF konoe amin'ny fanjakana mikasika ny vaovao miparitaka fahalasany Afrika Atsimo ny talia généraly ny ACM. Ity faran'izay isan'ireo voaroroy tamin'ilay raharaha volamena 7,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo. Mbola reo olona anankitelo tena tompona isan'ny tompona ndraikitra nitondra an'ireo volamena nakany Afrika Atsimo dia mbola any Afrika Atsimo ary mbola nandary fitsarana asa impirima metoana zay tany Afrika Atsimo. Tsy nitsahatra ny nangataka nefa ny fanjakana malagasy zany ampodinan'izy ireo aty a Madagasikara miaraka amin'ireo volamena zay nentiny nakany satria voamarina kosa aloha iny fa hoe volamena veto Madagasikara no nentina nakany. Noho izany any fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao zany tokony ametrahantsika ny fanontaniana hoe iza no nandefa io talia généraly ny ACM io nakany, inona no antony nandefasana azy ihany nefa ny fanjakana malagasy ary mitaka ny andefasana amerenana ireo tompon'andraikitra zany makatia a Madagasikara. Dia apetrakintsika zany ny fanontaniana amin'ireo tompon'andraikitra malagasy manam-pahefana malagasy ny ao amin'ny ministeran'ny fitsarana ary ny tompon'andraikitra hatrany amin'ny premier ministre kory ary zany hoe ahoana fipetraka zany toe-javatra izany satria indrindraindra koa tonga dia lazaintsika fa hoe mbola mikatona ny sisy tanin'ny Madagasikara tsy mbola misy mahazo miditra sy mivoaka afa-tsy ireo efa voalaza tamin'ny any hoe anakarazany olona anankefatra ihany no afaka miditra sy mivoaka ahoana no afany mandeha makany izy anandefazy. Raha tsy ahivana dia efa namohan'ny fitsarana didy fampisamborana ary nahiditra ponjam-bojo maika tena tamin'ny mora ity talia généraly ny ACM ity taorian'ny ainona azy teny ampaky ny 17 May lasa teo. Navoaka ny fonja nefa izy ny 20 May izay voalaza fa nanao famindram-pitantanana teo am-pisolotoerana azy ary niverina ponja ihany ny tolakandron'iny. Gaga nefa nyrehetra amin'izao maheno ny fe-mandeha fa lasa nivelany ity tompon'andraikitra ity. Mametraka ny ayay manoloana izany araka izany ny KMF konoe ary takiny izy ireo ny siany mangarahara tanteraka mikasika ity raharaha ity. Raha fahitana ihany toe-javatra zany dia mbola mitoy ihany zany le zavatra le tsy manjary atao miseho eto amin'ny firenena zany hoe atao maneno be takan'ireny ireny ny fanenjehana ny olona tsy manara-dalàna ary indrindra ny fangalarana fandefasana ny harem-pirenena mivoaka kanefa ny rehefa avy eo dia safosafona sarotsaromana amin'ny fomba samihafa ndraiky io indray le izy zany dia mipetraka ny fanontaniana hoe azo atokisana ve ny tompon'andraikitra eto amin'ny Madagasikara amin'izany toe-javatra izany ka mba angatahana ianareo mpanao politika arenareo tompon'andraikitra tsirairay avy mba ampiseho zavatra tena marina sy ampiseho ny mangarahara eto amin'ny fitondrana ny firenena. Mbola manjavozavo tanteraka moa amin'izao ny mikasika ity raharaha volamena 7,5 kilao tratra tatsy Afrika Atsimo ity. Iny ny fanadihadiana rahantsika na manalilira faralahy za aloha eto dia te hidera ny fiarahamonim-pirenena satria marina tokoa fa rehefa misy ny zavatra tranga ohatran'ireny eo aloha ny mpanara-baovao menimenina ny anatin'ny tabajotra tserasera sy ny maro hafa fa le fandraisana andraikitra dia tena isorana fa ny fiarahamonim-pirenena ny tena tomponantoka dia atao hoe lohalaharana tokony isitona ny sainy rehetra manoloana ny zavatra misy ohatran'ireny hoe nakaiza ny talia généraly ny ACM mampametra fanontaniana ny maro amin'izao fotoana izao ny zavatra misy dia hoe maninona ny tsy misy ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy maninona no avela mikorotana ohatran'izao ny saim-bahoaka satria mandeha le resaka dia hatreto aloha zany mandra-pisiny vaovao tena maropototra avy amin'ny fitondram-panjakana dia le resabe no mandeha ary lasa le resabe no inon'ny olona mandra-pisiny izay fanamarinana avy amin'ny fitondram-panjakana izay hoe nakaiza marina ny talia généraly ny ACM voalaza moa fa hoe lasa nakany Afrika Atsimo ny tenany
tsy misy afaka tena hoe anamarina sy teny tompoteny fatratrany amin'izay raha tsy ny fitondram-panjakana mihitsy ny manao zay fomba rehetra anamarinana fa diso ilay vaovao fa lasa io tale généralny SM voalaza ihany ko moa hoe miaraka amin'ny ankohonany dia araka ny teneniko teo hoe dia izany aloha zany ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao na manalilira faralahy hoy ianao teo hoe mila fampahafantarana ofisialy avy amin'ny mpitondra fanjakana isika mba tsy sy ny fisavorovoron'ny saim-bahoaka nisy vaovaona dia tamin'ny fahitalavitra aravavy raha mato Clémence Ranirina omalina nahitra ihany satria voaresaka tao anatin'izany ny hoe niezaka mihitsy nandeha nanatona teny anivon'ny ministera ny fitsarana reto mpanao gazety hanontany hoe inona ny tena marina mahakasika ity filazana moa tsy manao affirmation gratuite akory izay miravavy fa ny resaka mandeha dia ny hoe lasa ny Afrika Atsimo miaraka amin'ny ankohonany ny tale général ny ACM izay voatazona amponja vonjimaiky MD moa zany raha nyresaka nyresantsika farany teo dia ny vaovao reta ao anatin'izay vaovao malariva zay raha matoran'ilay Clémence dia ny hoe tsy marina ny filazana fa tsy eto Madagasikara ny tale général ny ACM zay aloha ny anankiray ndray faharoa dia misy ihany ny feo mandeha milaza hoe manatanteraka ilay tao hoe MOP na le main d'œuvre pénale izay tena mampanontany tena ary mampametra-panontaniana hoe main d'œuvre pénale izany aoka aloha azava tsara fa mbola tsy nisy ny hoe nandalo raha-pitsarana ka hoe vokatra aveo ary tadio tsara fa resaka fitondran-tena eny anivon'ny fonjy no mety ahafahanao misitraka sy mahazo an'izany atao hoe MOP na ny main d'œuvre pénale zany zava-misy anefa ny sisy tany raha teo mihidy dia tamin'ny fomba hoana moa zany no nivoana teto Madagasikara zay ny voalohany ny faharoa hoe tsisy fampahafantarana mazava ho itsika teo nefa ny raha telo amin'ny fitopolo faingo dimy kilao ny volamena tena mbola misavorovoro ny saim-bahoaka mandraka ankehitriny toy izay avy anatin'izao fotoana telo andro monja mialohan'ny fetim-pirenena zao raha nina Clémence everiko fa tsy sahaza ary tsy mendrika ny vahoaka ny tsy mahafantatra izay tena marina mahakasika ny zava-misy eto anivon'ny firenena izany be lehibe no miteny hoe nahoana loatra no misy ny tombo sy ala araka ny nambaranao tena manalilira faralahy ary marina be hoe olona tsy voatsara akory ary tsy mbola fantatra hoe manahoana mety fitondran-tena ny eny anivon'ny fonja no mahazo misitraka n'ilay fanatanterana le main d'œuvre pénale fa lasa miteraka ataontsika hoe fiahiahina ho an'ireo olona izay manana havana na namana voafonja ny amin'ny hoe olona manao ahoana tokoa moa zany no afaka misitraka n'izany fivoahana ny fonja izany ary karazana voafonja manao ahoana no tsy afaka ihany koa misitraka an'izany satria raha mifantatritsika eny mivahintsika teto ny andeha ataontsika hoe ireo olona izay notoritoriana fahatany tamin'ity resaka raharaha nanao akanjomena moa zay sy namanalily faralandro any mivahintsika teto ireny olona ny fonjaina tsy tamin'ny fomba tsy aradrariny ireny dia tena nyteny mihitsy hoe be dia be ireo olona tsy mbola voatsara zany hoe mbola tsy azo atao hoe meloka fa mbola tsy voatsara akory kanefa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia olona izay andeha atao hoe voaroroy ary be dia be ny efa resaka nandeha manodidina an'ity resaka raha volamena telo amin'ny fitopolo faingo dimy kilao tia dia io zany irahantsika mahita hoe tsy hoe irahantsika mahita moa zany fa irahantsika mandre amin'izao fotoana izao hoe nakaiza be dia be ny vaovao mifomafao mahakasika an'izay ary lasa miteraka resabe ho ao teo satria misy ny olona tsy mbola voatsara hatramin'izao miandry fitsarana dia nefany ny sasany izay everiny be sy ny maro fa hoe azahoana mety azahoana vaovao maropototra momba nyity raharaha mahaliana ny mpanara-baovao ity momba nyity raharaha volamena ity dia tsy hita marina fa nyteninao teo hoe efa nisy ny teo anivou ministera ny teny fa raha tsy nisokirina ve le tany anivou ministera tsy mahalala milaza fa mandra-pisiny ny tena vaovao ofisialy kosa aloha na manalilira faralahy dia tsy maintsy mandeha ny resabe mandra-pandresany fitondram-panjakana ny adidiny amin'ny hoe fanaporofona marina fa io tokoa fa mbola ao an-tany mora ny tale général ny ACM lay endrika goragora eo anivon'ny fitantanana raha matoran'irina Clémence ny tena manahirana ao anatin'ny tiraraha ty satria araka ny resantsika teo eny raha olona tany amponjy tamin'ny fomba ahoana ary nahafahana ny voaka tao ray izay faharoa ohatrany tsaroka ihany le teny malagasy hoe tompony mangataka atiny resaka volamena telo amin'ny fitopolo faingo dimy kilao moa ianao teto izay hoe aren'ny malagasy ary voapirofo araka ny fanadihadinana rahantsika teo fa tena any malagasy ny zavatra
zavatra any fa rehefa tonga ny fanadihadiana momba n'izany a dia to manjavozavo ny everina hoe ho fanasaziana na fandraisana ndraikitra amin'izay everina fa manana ifandraisana amin'izany nandalo fanadihadiana tena anivon'ny paky izy a talohan'izay nidirana MT zay fa ankehitriny dia tsy fantatra mazava momba azy dia mifampitohy amin'izay resaka izay ihany hoe tompony mangatakatiny tsika malagasy manana arembe anankiray koa tsika raha nirina Clémence nanaitra mahakasika ny reo îles éparses nisy ny didim-panjakana izay navoaka moa zany a fa anisan'ireo ala izay arovana navoaka ny firenena frantsay zany fa anisan'ireo ala arovana ny île glorieuse nandrasana ihany moa zany izay tena hoe ho fanehoan-kevitry ny teo anivon'ny fitondram-panjakana satria tsaroko tsara talohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena 20 Jona 2022 anisan'ny zavatra nampanantenana ngeza be ny hoe hiverenana zany îles éparses zany ho an'ny Madagasikara eritaona ty aoriana anankiray aloha mbola tsy tanteraka ilay fampanantenana izay efa to lasa zary mahazatra ny olona satria betsaka ny ampanantenaina no tsy tanteraka fa ity anankiray ity dia tsy tanteraka na nampanantenaina aza fa hiverina alohan'ny fetim-pirenena fa ny faharoa dia izao hoe lojika ihany ve raha mato Clémence Rarinirina raha to tsy maheno réaction tsika ankehitriny a mahakasika niny didim-panjakana izay navoaka ny firenena frantsay iny manambara amin'ny fomba ofisialy mantsy izy ihany fa anazy ilay nosy matoa izy samylaza fa anisan'ny ala arovana ity ireto île glorieuse izay resahana ireto iny ataontsika hoe fanapa-kevitra ny raisin'ny fitondrana frantsay iny moa zany dia tsorona hoe lasa tsy manome lanjy ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara ary ny mpitondra fanjakana koa etsy andaniny a dia manaiky tsy omeny ny firenen'io lanja matoa tsy misy ny miverina kely amin'le raha volamena teo dia tsy misy ihany koa ny réaction zany hoe tsy misy ny ataontsika hoe fanambarana tamin'ny fomba ofisialy izay nandrasan'ny vahoaka taorianany ireny raha ataontsika hoe fananany frantsay na ataontsika hoe tanin'ny frantsay fa iny andeha ataon'ny olo-kafany zany na firenena hafany zany raisitsika fotsiny ohatra le felaka nahazo ny filoha-pirenena frantsay ny Emmanuel Macron ataoko hoe minitra vitsy ora vitsy a tapitra ny resaka ny olona rehetra ny mpitondra fanjakana rehetra tao la Frantsa samy nanameloka amin'ny akapobeany aniny fietsika nataony ataontsika hoe teratany frantsay iny tamin'ny filo frantsay a ny atao amintsika efa tena hoe atao hoe tena efa ahoana reny ilazako an'izany hoe efa zavatra tena hoe mahasarotiny vahoaka ary mahatezitra vahoaka ny zavatra le resaka nosy manodidina be deabe ny hoe andao takiny nosy manodidina io ary isan'ny ny fidianan'ny vahoaka ihany koa ny filoha-pirenena ankehitriny le fampanantenana hoe tsy maintsy ho tafaverina ny nosy manodidina na ny îles éparses dia nefa mandraky ty ny androany zany dia eo tsika miara-mahita fa dia ny frantsay zany zao aloha no atreto aloha no tompony teny farany nefa ny tokony isika no tokony manana an'izay teny farany zay ny amin'io resaka nosy manodidina io a engany fanirina ireagirany eo anivo ny fitondram-panjakana fa anisan'ny resahana be ihany koa somary taitra ihany moa ny tenako raha matoranirina Clémence tsy tena nazo an'le resaka teo aloha somary ohatry ny vazivazy kanefa to sangisangy zaritena no andraisako azy misy vazivazy ny teneny olona tany amin'ny tambajotra hoe mihinana lasopy aigle d'or dia miditra ao amin'ny kianjany barea nanaitra kely ahy ihany fa rehefa tena ndiniako hoe tena zava-doza ny fonosin'ilay fomba fitenenana ary to misy fanesoana kanefa entina anehoana koa hoe tena efa tsy zaka ntsony kay ilay zavatra iainany vahoaka malagasy raha matoranirina Clémence tsy ratsy akory ny fanaovana fotodrafitsasa etsy seroa fa hoy aho hoe tena lara-pahamehana tokoa ve ary anisan'ny resantsika be dia be tamin'ny vahinintsika nandalo maromaro nyfandimy tatao amin'ny fandaharana ny hoe fahaizana mametraka ny lara-pahamehana amin'ny zava-misy fa raha ny ara-tsosialy ny resahana tena mialatsiny amin'ilay fitenena tena efa mihinana ny tsy fihinana intsony ny malagasy ankehitriny tena ontsany foko nahita nyty ampahana video kely ity moa zay tena zavatra tahaka izao ve ny lasa hoan'ny malagasy ankehitriny any amin'ny faritra izay tena hoe tsisy hohanin'izy ireo intsony a dia ny kiraro hoditra no manjary tanehana andrahoana ary dia manjary lasa hohanina dia hoy aho hoe hatr'izay nahatany ny tany hatr'izay na Madagasikara ny Madagasikara mbola tsy nisy trangan-javatra toy izany kosa angamba raha matoranirina Clémence ary ny tenako manokana dia tena manongo tena satria na dia tsy eo anivo ny antoko misy ny mpitondra amin'izao fotoana izao ary dia mahatsiaro tompona ndraikitra satria no vidim-bahoaka dia tena manontany tena hoe tena misy tokony ho azo atao kosa ary misy tokony ho lahara-pahamehana fa raha izao no efa iainan'ny malagasy ankehitriny
dia mampieritreritra hoe hoaisitsika mandra-patapitry ny mandan'izao fitondran'izao. Ny zavatra misy moa na manalilira faralahy dia marina mihitsy ny teninao hoe misedra olana misedra fahasahiranana ny vahoaka iny moa sary naparitaky ny mpanao gazety anankiray raha nanao fanadihadiana tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy izy iny resaka hoe mihinana oditromby izay fanamboarana nyreny kiraro reny lasa reny no hoan'ny mponina any atsimo sasany amin'izao fotoana izao ary ndeha atao hoe tsy izay rery ny zavatra mitranga fa raha jerevana amin'ny akapobe ny fahorian'ny vahoaka dia raha tsy resaka fotsiny tsika ny fiakaran'ny vidim-piainana ny tsy fisinasa ny tsy fisin'ny fandripalemana fahasombany fotodrafitra satony lalana ny fitakiana etseroa izay be dia be hatramin'izao mbola tsy mivaly ny kereny atsimo izay voandresantsika teo amin'io tranga izay naparitaky ilay mpanao gazety tany tambajotra tserasera io manoloana an'izany nefa dia nisafidy ny filoam-pirenena ny andeha ho any ivelany ho andeha ho any la frantsa hoe amonjy ny confirmation ny zanany vavy vavitokana no tosady ihany koa no izay mankalaza ihany koa zanany io ny tsingeritaona ny taonana fitsingerenana ny taonana terahany zendana ny vahoaka dia ohatrany hoe zary hamaivany ny filoam-pirenena ve mipetraka amin'ny fanontaniana ireny fahorim-bahoaka izao fahorim-bahoaka mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao fa ny tena fanontaniana ihany koa raha naheno nyty hoe fivoahan'ny filoam-pirenena ka nivelan'ity dia hoe vita vaksiny ary ve zany ny filoam-pirenena andrinirina rajoelona satria nisy ny taratasy fanambarana izay navoaka ny teo anivo masovo frantsay ny amin'ny hoe reto ny vaksiny anankefatra izy zay raha tsy diso ana manalira faralahy no azo ekena ho an'ireo izay miditra any amin'ny andro frantsa zany dia nefa ny filoam-pirenena efa nanambary izy tao anatin'ny vidéo izy efa nalefantsika ihany koa tato anatin'ny fandarana sahilas zao hoe za sy ny fianakaviako dia ny CVO tsy mieritreritra anao vaksiny fa ny CVO no nitsabonay tena tao anatin'izay ary nanasitrana anay ozy izy tao anatin'izay fanambarana izay dia zendana ho ny mpanara-baovao manoloana an'izay hoe vita vaksiny ary ve zany ny filoam-pirenena dia marina le caricature na le kisarisary hoe ato ambadika ianao manao vaksiny dia etsekilany ianao miteny hoe CVO ihany no hoanina fa iny no mahomby lasa miteraka le resabe amin'izao fotoana izao hoe lasa resantsika teto foana moa tao anatin'ny fandarana saila zao lasa mpitaripaty vilambava ao anatin'izay izay tsy mendrika kosa raha ho an'ny hoe mpitondra fanjakana no manao an'izany raha tena izay tokoa ny zavatra misy fa iny moa zany nisy ny ataontsika hoe tany anaty Facebook koa raha matolina faralany nahitana le hoe fampafantarana hoe vita test PCR dia niiba ny filoam-pirenena teo ankehitriny ny Andry Rajoelina dia izay no isan'ny nafaniditra tany la Frantsa dia hoe fanga test PCR indray le izy zany hoe mifanipaka tanteraka amin'le nambaran'ny masogo frantsay zany hoe reto ihany ny vaksiny zany hoe tsy hitantsony zany idina ny andraisana n'le tena zavatra marina manoloana zay tena marina zany nijery an'ilay sary teo miverina mandinika an'le izy raha nirina Clémence dia ozy hoe marina mihitsy ilay teny ny vazaha hoe sary anankiray mira teny arivo raha mijery an'ilay zava-misy teo satria zay zavatra rehetrarehetra ndraisanao zay eny dia raha iteny hoe voafako moatra ny ratsy le tena ataoko hoe tena voafoaka manontolo tamin'ilay sary hitantsika teo anjarany tsirairay ny mandinika sy mamakafaka hoe hatraizy ary io moa tiako ahitsy foana tokoa Clémence Rarinirina hoe tsy hoe akory rehefa miteny ny zavatra tsy mety mba ahafahana androso dia lazaina fa fahavalo foana ary lazaina fa olona ratsy foana ary tena hoe olona ratsy fanavy ny olona amiko misy ten'Andriamanitra hoe aleo ny fananarana imaso toy izay fity afenina dia tena marina mihitsy zany hoe tenenina le izy satria izay ny marina dia lazaina ny marina ao anatin'le izy amiko raha tena olona mandinika sy mamakafaka lalina dia tsy ny olona milaza ny tsy mety hahafahanao manitsy ny dianao no lazainao fa fahavalo sy ankalainao fa miresaka fivoahan'ny filoam-pirenena Andrinirina Rajoelina tany ampitan-dranomasina ihany ianao Clémence Rarinirina ohatrany tsy mety amiko ny tsy resaka kely ny resaka anankiray ty Ramatory Nara Kotomanga izay fantatsika loatra ny andraiky ny teto anivon'ny fiadidiana ny Repoblika izay mpitondra teny mazava loatra kanefa tao aorian'ny fanesorana azy tamin'ny toerany moa araka ny lazainy satria omena andraikitra hafa izy dia eto foana moa no mipetraka ilay izy hoe fanambarana ofisialy ve sa lasa ny Facebook sy ny sisa no lasa arenesa-baovao ankehitriny fa dia any amin'ny tambajotra serasera no nahitana fa lasa mpanolo-tsaina manokana eo anivon'ny ambasady Madagasikara any Frantsa izy
de be deabe moa efa nisy ihany ko ny faneho-kevitra nataon'ireo manampaizana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena toandry Radanoira Julien ohatra izay hitako tamina fahita lavitra Rahavavy hoe raha vao olona tsy manana traikefa sy fahaizana ary nianatra manokana momba an'izany dia izy fiatraikany be dia be eo amin'ny lafiny ara-diplomatika amin'ny fifandraisan'ireo firenena rotota ireo iny moa zany ny eo ihany fa ilay hoe tsy fahafantarana mazava tsony mihitsy ny hoe ahoana sy ahoana aza-dinoana fifandraisana amin'ny Rahavavy tato anaty fandarana hoe nisy ingeny resaka raharaha SMMC tamin'ity olona voatonontsika anarana teo ty misy ihany koa etony hoe fiahiahinany amin'ny firaisana tendro na tsy kombakomba tamin'ny resaka Bianco mbola le raharaha SMMC ihany ny tiana resahana be dia be ny resaka miodikodina fa hoy aho hoe raha iverenantsika ilay asa raha tsaroanao raha matorarindrina Clémence nanambahitsika ilay mivoaka avy any anatin'ny fontsy dia izao no lazainy hoe anisan'ny zavatra nahamaika anay izy hivoaka tao dia hitondra ny afatry ny olona rehetra ao an-tany mora milaza hoe mba jereo aradrariny le rehetra izay olona tokony ho tsaraina dia mba tsara ao fa mampalahelo raha ny olona tsy meloka no migadra 4 taona mbola tsy voatsara dia mahagaga hoe ny olona izay efa misy fiahiahina be dia be manodidina azy nefa omena andraikitra hafa tampotampoka ao any ampitan-dranomasina nisy nanao vazivazy ratsy tamin'ny tambajotra hoe offre d'emploi ozy izy karama nisy teti-bolana petrany teo dia ny profil tsotra be manana raharaha mampiahiahy eo anivon'ny Bianco sy ny sisa dia éligible miditra ao anatin'ilay izy fa tena hoentina ilazana hoe averiko foana hoe ankatiky ny fetim-pirenentsika raha nirina Clémence hoentina makaizy ty firenentsika ty raha matolina Rakotomanga moa raha niakatra ny vahiny tao anatin'ny fahita lavitra Rahavavy namana Lilira Faralahy dia efa nitsipaka n'le vaovao ny paritaka araka ny nambaranao teo iny nisy an'iny vaovao iny tokoa malaza hatramin'izao hoe nambarany moa tamin'izay zany fa hoe voasazy ny lalàna ny fanaovana dénonciation calomnieuse sy ny sisa fa tsy marina ny vaovao makasika an'iny raharaha SMMC iny dia nefa ny mahagaga ao anatin'ity tranga ity dia hoe ny filazany koa tao anatin'iny rano vahiny ihany izy tao anatin'izay fandaran'izay dia hoe tsy mieritreritra ny tory fa rano lojika nefany rano lojika raha ianao ve namana Lilira Faralahy misy sanatriaviny vava manendrikendrika amina raharaha tena hoe tsy misy idiranao tsisy idiranao dia hiteny ve ianao hoe na dia atao raha hoe ataontsika hoe olona kristianina ianao dia hiteny ve ianao hoe za tsy hitory fa velao ny olona hiteny nefa zavatra tena hoe raha tena enjana be le raharaha SMMC dia zay moa ny teneny fa hoe tsy hitory izy fa dia hoe ary nambarany tamin'izay fa hoe resaka dénonciation calomnieuse le izy za mahita za manokana dia mahita hoe tsy lojika izany zavatra izay ary raha ohatra raha ny ka hoe ndeha atao hoe tsy nametraka fitoriana izy dia farafaratsiny ao anatin'ilay ndeha atao hoe satria serasera teo anivo fididinan'ny repoblika ny anjara ndraikiny dia maninona ny antony nanakana moa zany nampanatsona ny mpanao gazety nanamarina hoe tena tsisy idiraka ao anatin'ny raharaha iny sy ny sisa zany rehetrarehetra zany nandrasan'ny mpanao gazety mety hoe nisy porofo ihany koa na hoe ino ty zavatra ambara mahakasika atya fa dia hoe tsy tafiditra misy tao anatin'le raharaha izy ohatra raha hoe zay zany no tokony nataony fa dia izy moa zany nisafidy ny anginy dia hifindra monina makany Paris makany Frantsa efa ataontsika hoe efa nampafantatra ankolaka ihany izy ho an'izay nanaraka tsara n'izay fandarana tamin'ny fahita lavitra Rahavavy zay hoe efa tsy hoeto izy fa iny moa ny resahany mahakasika ny zanany sy ny sisa fa dia iny tokoa izy zany fa dia lasa nakany ivelany voaresaka moa zany ary tsy azonay Rahavavy ny lalovana fotsiny satria raha mafana eto amin'ny firenena dia angamba raha mafana faraparany ihany koa lasa malaza be tato ato hoe resaka kianja Barea Ramatoa Clémence Rarinirina ny matso izay tena manaitra ny maro aloha tsy fantatro fa nisy namana avy any ampitan-dranomasina nanaitra be ilay fomba fanorany hoe matso nocturne inona tena tanjona ao anatin'ilay izy hoe vita ve ny kianja Barea ka mba te-aneo an'ilay jiro mamirapiratra asa tsy fantatro ilay tena tanjona ao ambadika ilay izy fa angamba ny averiko hoe sambany amin'ny tany ihany koa raha Rarinirina Clémence tsy nisy tao anatin'ny 80 taona ny fanaovana matso amin'ny andro alina izany dia tena mahagaga sy mampanontany tena hoe inona tokoa no antony-drany zavatra rehetra izany dia apetrako aminao fanontaniana hoe ianao manokany ho anao zao inona no anazavanao an'ilay safidina tonga ny hoe amin'ny andro alina fa ny resaka Ramatoa Rakotomanga ianao teto iverenako kely alohan'ny amalianao ny fanontaniako hoe
andraikitra vaovao no sahandra matoriana rakotomanga araka ny lazaintsika teo hoe mpanolotsaina manokana ny anivon'ny ambasadiny Madagasikara ny Frantsa izy fa nanaitra ny rehetra ihany koa raha nirina Clémence nahita hoe izy no manentana sy manao fampahafantarana mahakasika an'ity matso izay ho atao etsy amin'ny kianja Barea ity dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa le andraikitra ve zany ahoana sady atao ihany ary no isalvanana kely ihany ve aloha le teo aloha fa angamba mbola tompona andraikitra sy mpitondra teny eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika izy sa manahoana inona no antony mahatonga an'ireny zavatra satria izay no hita tany amin'ny tambajotra serasera na nentana sy nampafantatra ny mahakasika ny oetsika io izy na dia efa mpanolotsaina manokana any Frantsa aza ie dia ny anatin'ny tambajotra serasera ihany koa no be deaibe no andeha atao hoe mivoiny amin'ny hoe io indray le oeraoera le fisehosehoana ivelany dia misy moa no miteny hoe miaingo eo ambony tsikoko satria araka ny fandraisantsika teo alohaloha teo na manalilira faralahy dia hoe be deaibe ny misedra olana amin'izao fotoana izao ny vahoaka ny fahitana ny famirapiratany kianja Barea ve misy mametraka fantanina zany ihany koa ny anatin'ny tambajotra serasera hoe ampidina ny PPN anafaka nyity délestage ity ampilamina ny fiainan'ny vahoaka amin'ny akapobeany amaly an'ireo etaeta rehetra izay fitakina maro samihafa misy etseroa faranteo zao ny resaka CTC mbola mitahaky indray ny paramety amin'izao fotoana zao na manalilira faralahy hoe aiza indray ny vola tamin'ny herintaona tsy azo ny amin'ity mbola takina fitakina lava reny no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao zany hoe be deaibe ny zavatra tsy milamina ary raha miresaka sika hoe kianja Barea mamirapiratra dia sanatria ho an'ny mpanara-baovao ho an'ireo mpanao Facebook ho an'ireo mpikirakira tambajotra serasera dia ohatrany hoe maneso ny amin'le fisily le fahatapahan-jiro isy ny any aminay zao vao alina tapaka ny jiro ary tena naharitra dia nefa ny erian'ny kianja Barea arehatra efa nisy teraka resabe koa io tamin'ireny fotoanandro raha tsaronao nisy an'le hoe nisy an'ireo marary teny amin'ny CTC amin'le resaka oxygène dia nefa nanao test n'io resaka jiro teo amin'ny kianja Barea io dia hoe ny aty nefa ny ary tapaka sy ny sisa mahafaly vahoaka ve zay le fanontaniana satria ny tanjona anie raha anao an'io amin'ny andro alina dia le hoe oeraoera dia hoe mifanontaniana mipetraka dia hoe tena hahafaly le vahoaka ve zany zavatra zany misy ny fanentanana hoy ianao teo fa dia ho hitantsika eo ny hoe tena ho ahafa-po ny vahoaka tokoa hoe manoloana n'izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao ny tsy hoe le fananana an'le kianja satria reny moa tetikasa ny fitondrana tsy sanatria hoe tsy mankasitraka le fananana fotodrafitrasa toy ny hoe ny EPP sy ny sisa ilainy zany fa le fanontaniana tena mipetraka tsy voavaly hatreto dia hoe lahara-pahameana ve ny any tsy mihinana kiraro ny olona sasany iny ny tanena araka ny teninao dia ny etya mamirapiratra ny kianja ohatrany hoe zavatra nefa samy eto Madagasikara ihany misy an'izay tsy ataontsika hoe lasa mizana tsindrinila misy mizana tsy mitovy zany hoe aty mijaly ny vahoaka dia nefa ny etya misy an'izany fisehosehoana amin'ny resaka raha ny tokony ho izy raha namanalilira faralahy dia hoe ataoko angamba fa marina fa hoe andalam-pandresena hoy ny fitondrana hoy ny filoam-pirenena ny Covid isika engany mba ho izay tokoa kanefa ny raha le hoe famoriana olona ohatra ny mampieritreritra ihany hoe efa fotoana ny vezy zao ahafahana miroso makany amin'izay tena hoe antentsika hoe ameno an'io kianja io na dia hoe elanelana 2 metatra ozy ny fampitam-baovao ataon'ny eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao tena tsy sanatria tsy ho atahorana ve raha pitso indray hiteraka inona indray eto amin'ny firenena le mety ho famorim-bahoaka indray ao anatin'io resaka ataontsika hoe fanaotanterahana ny matso io tamin'ny taondasany isy ny matso natao tamin'ny andro mazava dia eo amin'ny lapantanàna tamin'izany fotoana tamin'le faha-enipolo taona niverenan'ny fahaleovan-tena taoko angamba fa tsy nisy ny menomenona nanaraka teny anivon'ny fahita lavitra ny rehetra tamin'iny moa nisy ihany koa le hoe vao nisy nanatrika matso dia voan'ny Covid sy ny sisa dia tsy tokony hoe ny ame an'le ohatra ve le fitondram-panjakana sa rehefa aveo indray dia hanilika any amin'iza indray raha pitso an'izany zavatra zany raha sanatria apovavaka tonga amin'izay indray koa ya izay no tsy maintsy nolalovana angamba raha matorany Clémence tanatin'ny resadresaka mpatsiahivina moa fa ny resaka mahakasika ny commune ambony vohitra Tsirabe tsika tany am-piandohan'ny fandarana ary nisy mihitsy ireo solitena ny mpanolotsain'ny tanàna izay niakatra teto amin'ny plateau fa reny rehetrarehetra reny koa nefa rahamafana izay tsy azo nodidy tsy hita ka tsy maintsy nyresantsika izay foana moa ilay fandarana raha mafisiko ny fanentanana hoe ity fandarana ity dia sehatra ho an'ny olon-drehetra tiako foana mampiasa n'iny fanoarana iny hoe raha pakasary no anoarantsika azy dia tsy hoe le avery ambony mijery midina manao plancher
fa ilay mijery mifanandrify mihitsy a tena hoe le zahatra iainany vahoaka ny tokony ho tsapa sy re atao anatin'izao fandaran'izao ary manentana trany zay satria misy ny laharana afana mifandray amina rahavavy atao anaty fandaharana dia azo atao mampisalasalanao mihitsy ny miantso a afahantsika manomana raha toka manam-pikasana sy fanindrina hiakatra atao anatin'izao fandaharan'izao ianao amaraparana ny fandaharantsika raha nirina Clémence ie amaraparana ny fandaharana itsika namana lilira faralany ny zavatra tiako tenenina fotsiny dia hoe marina ny tenao hoe nandray ny vahintsika teto ny namana mpanolotsaina zany teto hoe namana mpanolotsaina satria samy mpanolotsaina isika avy eo amin'ny commune ambony vohitra Tsirabe na raha antsika teo ihany koa tao anatin'ny fanadiadiana ny KMF Knoe izay fiarahamon'ny pirenena mahasamijoro rehefa misy zavatra hita kosa fa hoe zavatra tsy aradrarana mitranga zany rehetrarehetra zany dia efa pirofo lay atao hoe fitiavan-tanindrazana izay isan'ny novoiziny zao fitondrany zao nentina nambaboana ny vahoaka kanefany raha ny hita ankehitriny kosa dia lasa mivoana amin'izay zavatra zay no hita zany amin'izao fotoan'izao ka ilaina ny famelomana indray an'izany fitiavan-tanindrazana zany satria anamarika ny faharaiky ambenimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovatentsika namana lilira faralana mila velomina mila averina ny famelomana n'izany fitiavan-tanindrazana izany tsy tokony atao ohatra ao anatiny zany fijoroana mamalagasy zany fa tena hoe hijoro marina ary ny fijoroana ihany koa dia ny fitiavan-tanindrazana ataontsika hoe goavana indrindra sy mendrim-piderana indrindra dia ny fifampitsinjovana eo amin'ny samy vahoaka ary ny any ivelany ary zany isan'ny mampandroso ny firenena ohatra hoe Chine na ny hitantsika koa zany amin'ireo teratany vahiny izay monina eto amintsika mila ravinahitra eto amintsika misy ny karana ohatra raha tsy resaka afa-tsy zay tena hoe mifanampy fa zany fitiavan-tanindrazana zany fifampitsinjovana zany tena ilaina ary indrindrindrindra ny tsy fanekena ny zavatra tsy rarina namana lilira farala ka ao anatin'izay indrindra namana lilira farala ameko anao ny fitenenana ny amin'ny amaranana ny fandaharana sy andeha atao hoe anjara biriky kely hoetitsika atao anatin'ny fandaharana sahila zao ao anatin'izay fanetsehana ny fitiavan-tanindrazana tokony ananan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fa ataontsika hoe fanamariana ny fiverenan'ny fahaleovatena izao indray misaotranao namana Clémence Ranirina aokotsika tsy ho tia am'lele fa ho tia amin'ny asa ary raha miteny hoe izy ny tia tanindrazana angiana angatanana daholy dia ilaza hoe zahay koa tia tanindrazana fa hoy aho hoe mitaky fandavatena ary mitaky asa ny fitiavan-tanindrazana ataoko ahoana tokoa moa ny anova zavatra raha hijanona mpitazana fotsiny ary misy ilay fiteny mazana tenenina hoe majorité silencieuse fa ozy aho hoe raha hijanona angina avokoa ny rehetra tsy hanova zavatra zany anisan'ny faneho-kevitra ataoko matetika ny hoe ny mitazana sy mandrobo ange azo atao fa tsy manova ny tranga izany fa ny fidirako mandray an'izay ndraikitra veriko manandrify na dia amin'ny alalan'ny fitenenako fotsiny ny marina ihany azy dia ireny no hitondra fiovana ho an'ny firenena hitondra fanovana ho an'ny firenena ary averiko foana hoe ny mpitondra sy ny mpanohatra ange tsy tokony atao hoe ompifahavalo mila ianarantsika ilay hoe ny hevitra no afaka mifandona sy mifanakalo fa tsy ny olona ny miady ary izay no mahadiso ny fifampitoriana etsy sy eroa rehefa misy hevitra tsy mitovy fa tsy hany lalany ary tsy mitondra ho amin'ny fampandrosoana velively zany na roviana ka amaraparana antsika ny fandarana dia te hitaona antsika rehetra satria 3 andro aorian'izao resana amin'ny rahavavy izao dia higadona tokoa ny fahatserovana ny faharaiky ambenimpolo taona ny iverenan'ny fahaleovatena ny Madagasikara fotoana izao hitsanganana ary malagasy fotoana izao marina fa mahafinaritra ny mandray teny fankahirezana avy aminareo fa hoy aho isika rehetra ny mila miara-mijoro ary raha maromaro ny mahasamijoro tahaka izao ataontsika izao dia ho tonga amin'ny fampandrosoana marina ihany ity firenentsika ity ny tao-trano tsy efa nirery ny misaraka fasika fa ny mitambatra vato ary ny fananana an'izay hoe fitiavan-tanindrazana mivaivay ampandroso ny firenena zay nge no andrasany fifanomezan-tanana ka hoy aho hoe tsy fotoana ny fipetrapetrahany zao fa raha heverinao fa ny fijoroanao raha aty amin'ny andaniny aty amin'ny mpanohatra no hitanao fa sehatra afahana mampandroso ny Madagasikara hitenenanao tsy mety ka afahana manitsy ny ity amin'izao fitondrana izao dia heveriko fa tsy zany akory no ananganana anao fahavalo ka atahoranao ny hijoroana rehefa avy eo ho any amin'ny rahavavy manokana dia safidy efa nataonay ny hijoro ary ninona mafy atrehanay ao ambadika izany dia hijoronay satria ny fitiavanay an-tanindrazantsika ny fitiavana ny Madagasikara ny lehibe indrindra na izany na tsy izany
mirary antsika rehetra hanao fety sambatra ihany na dia ho azany fahasahiranana maro samihafa mahatsiaro ambavaka manokana an'ireny mandalo fahasahiranana ireny hoe na ny sakafo hohanina aza tsy misy a fa dia Andriamanitra no hijery antsika manokana tsaroa fa marina foana ilay tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny firenena manana an' Jehova ho tompony, manana an' Jehova ho Andriamaniny a, karazana vavaka ataonay miavaka kely amin'ny mahazatra no entinay mamarana ny fandarantsika amin'ity andro ity. Misy hira anankiray vavaka ho an'ny firenena, hira nosoratan'ny Lucia Andrianjaka moa izy ity a, navoazin'ny Tarika Andriana Ramamonjy, dia izay hira izay no entinay anakatonana tanteraka ny fandaharana, ho entinay mirary fety sambatra ho antsika rehetra ihany koa, fa ho entintsika miray fo hivavaka ho an'ny tandrazana no ametrahanay ny mandram-piona ho amin'ny fandaharana Sahilasy izao manaraka indray. Velomatoa.